mampitandrina anay koa ianao tompo mahakasika ny aretina izay mila hitandremana. Misaotra nefa Jesosy fa ianao ny mpanafaka, ianao ny mpanasitrana. Nanambara ianao fa ianao no ilay mpanasitrana ny aretina satria izay marary no mila fanasitranana avy aminao. Tompo malalatsy to, misaotra fa eo ianao, ato anatinay ianao, eo ianao fanamasina, manasitrana anay isan'andro, mahatonga anay tsara, hitombo, metimety kokoa tompo eo amin'ny fahasalamanay ara-panahy. Makasitraka Jesosy dia mbola hitombo hatranin'izay miaraka aminao, salama hatrany ny fanahinay miaraka aminao noho ianao Jesosy tsy no niezaka izay ataonay. Miasa fanamasina ty anatinay, petraka aminao koa ny fitohizan'ny fotoana rehetrarehetra eto. Io manokana ny mpanompon'Andriamanitra anambara marina ny teninao. Makasitraka Jesosy tianao manome voninahitra anao izay amin'ny anaranao masina sy tsara indrindra. Amen. Ndosika tehaka ho an'i Jesosy dia andray ny mpanompon'Andriamanitra. Asy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy moa e. Taovy mafy tsara ho an'Andriamanitra. Anatin'ny sekolim-panasitranana dia manokatra ny masontsika Andriamanitra hahita amin'ny alalan'ny teny. Ny karazana aretina tokony hositranina, azon'Andriamanitra esorina sy azon'Andriamanitra ahafahany eo amin'ny fiainanao. Azadino fa Andriamanitra tsy manafaka zavatra tsy hitanao fa Andriamanitra manafaka zay hitanao nampahitany ianao. Zay mahatsara ny teny rehefa tonga ny teny ohatran'le teo zao misy zavatra be dehibe zao teo voalaza dia tokony hoe manaitra ny fiainam-panahintsika le teny ahafahantsika mandray fanapa-kevitra amina etaeta sy fiovana. Hoe ohatra mbola misy manambonimbony tena kely izany atao anatiko dia hoentina eo enatrehan'Andriamanitra iny dia esorin'Andriamanitra iny rehefa hita fa tsy te hanambony teny ianao. Izany hoe tena Andriamanitra zany tsy hoe manafaka be fotsiny satria tokony ho afaka ianao, fa miara-miasa amin'ny fonao izy, miara-miasa amin'ny fandresen-dahatra any anatinao. Dia nefa fandresen-dahatra ao anatinao koa mbola izy koa ny mametraka azy rehefa mety ianao. Amen. Tao mbola hanao vavaka anankiray tsika dia angataka hoe tompo mitenena amiko manokana. Amen. Mba hiantefa ao anatin'ny fonao ny famangin'Andriamanitra antsika manteny androany maraina. Salato ny tananao dia miresa amin'Andriamanitra. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka sy misaotra anao izay tonga soa ny tarianao teto amin'ny fanatrianao. Nampiasa mpanompo ianao hatramin'ny fanombohan'ny fotoana. Nanaitra anay ho amin'ny vokatry ny fanahy sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Misaotra fa sekolim-panasitranana misy toetra sitrana androany. Dia misaotra betsaka fa tsy ala maina izay aveto amin'ny fiaonana aminao sy fifankahitana aminao. Mangeta ety izay ny ho sitrana, mangeta ety izay ny ho afaka, mangeta ety izay ny ho salama, mangeta ety ihany koa izay mba tsy hiverina harary intsony ny fiainam-panahinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avereno hoe ny teny omen'Andriamanitra n'andro amin'ny maraina, fanahy sy fiainana, fahamarinana, manafaka tsy ho andevo. Mamelombelona Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, mandreny foko misokatra amin'ny masoko mahatakatra ny saiko miova ny any anatiko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asiteka mafy tsara ho an'ny tompo dia manasanao azo toerana. Mankasitraka ny tompony amin'ireo pasteur ampiasain'Andriamanitra eto. Manasanao hatrany raha mbola azo atao dia tongava amin'ilay fotoam-panomboana iny fa misy zavatra be dehibe omen'Andriamanitra melohany mety ho heverintsika hoe afatra ho amin'ny fotoana sy sekoly. Ho fitohizan'izay efa napetraka Andriamanitra teny ambava amin'ny mpanompony teo. Pasteur Miam teo nanambara fa mila mahatoky isika. Ny fahatokiana na ny fidelité dia toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ao anatin'ilay fanoharana na parabola nomen'i Jesosy ao Matthieu 25 dia ny mpanompo tsara sy mahatoky dia izay mahafantatra fa ity ilay nomen'Andriamanitra, mampiasa an'izay nomen'Andriamanitra, mampitombo izay nomen'Andriamanitra
ary mamerina amin'Andriamanitra nanome amin'ny fotoana farany hoe reto le nomenao, reto le tombony, dia manao tatitra. Ianao zany tsy hoe nomena dia tsy hita, fa nomena ianao dia miverina ary mitatitra ianao hoe tompo tia ny nomenao aho, izao no nanaovako azy. Izay no mahatsara ny vavaka. Anohizana le zavatra tenen'ny pasteur Miam, isakariva ianao tokony manao tatitra any amin'Andriamanitra. Saotra Andriamanitra fa nomenao fotoana. Izao no nampiasako azy. Adiny 10 miainanao Facebook, misaotra Andriamanitra. Ataovy ka, ianao raha vao tsy manao an'izay ianao tsy tonga saina mihitsy. Manampy ianao ny Andriamanitra. Saotra Andriamanitra fa 10 minitra mivavaka tanao. Saotra ny amin'ny 10 minitra iny tompo. Rehefa manao an'izay isan'andro ianao dia manomoko tonga saina hoe ndry adiny 10 réseaux sociaux dia minitra fotsiny en'Andriamanitra dia ny ampitsininy ianao hiova. Ny tsy fisian'ny tatitra mahatonga an'ilay fiainam-panakaboraraka. Misy miaino ve? Meo an'Andriamanitra misaotra Andriamanitra fa menao maso aho mahita. Endre zato gazety voavakoka hatramin'ny maraina. Fa sarotra amin'ny Baiboly tena zarana navita andalina anankitelo fa misaotra fa navitan'izy telo. Fa enjana le gazety be anankidimy vakiko an'izany iny Jesosy resao aminy dia hitanao fa homenatra ianao dia hiova ho azy ianao. Alleluia. Tsy afaka hiaina fahatokiana amin'izao nefitsika fa tsy maintsy miaraka ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra no mahatonga antsika afaka hiaina an'izay fahatokiana izay ary anisany ho resahana omen'Andriamanitra androany hoe inona ny lalana omen'Andriamanitra ahatonga ny teo mpanaraka an'Andriamanitra ohatran'izay resantsika izay mivoaka avy ao anatinao. Teo pasteur Vanonana zava momba ireo karazana aretina izay nanambaran'i Jesosy hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Ianao zany raha mahatsapa tena ho finaritra andro maraina dia tsy ho anao zany ity fotoana ity. Fa raha mahatsapa ianao ohatra marary zany dia ho anao ity fotoana ity. Andriamanitra zany rehefa tonga eo afaka anao ny rehetra ho an'izay mange taheta. Raha tonga eto zany ny olona anankiray miteny hoe efa haiko daholo zany fa mba tonga fotsiny dia tsy handray ninina ianao. Na dia mety misy zavatra kely napetraka Andriamanitra eo mbola tsy heninao, mety tena ilainao. Mahafinaritra anie zany le izy. Andriamanitra zany tena mampianatra antsika ho tonga eo anatrehany miaraka amina etaeta miavao isan'andro. Misy le aretina hita ety ivelany. Reny le hoe mpivarotena to dia miharihary be hoe ratsy reny olona reny. Mpisotro toaka, mpidoroka, voafatotry ny zava-mahadomela tena. Misy indray le tena hitanao mihitsy hoe tena ohatran'ny tsara ivelany nefa manambony tena, mitsara. Jesosy tonga eo ary tsy nitsara an'ilay olona ratsy, fa tonga teo izy hamonjy an'ilay olona ratsy. Izany hoe misy ny aretina mety miharihary ety ivelany be, fa misy koa nefa ny aretina mety ho miafina. Reo anankiroa ireo dia tokony hositranina. Mazava be fa ny olona anankiray rehefa afaka amin'ny fanambony tena dia efa miaina fanetretena izy izay. Izany hoe toetra zany no fanasitranana omen'Andriamanitra ahatonga ho sitrana amin'ireo toetra ratsy izay tsy mampety anao. Fa manintsika resaka toetra foana. Satria ny toetranao dia mampahazo aina fanahy. Ny toetra ratsy dia mampahazo aina ny devoly. Ary ny toetra tsara dia mampahazo aina n'Andriamanitra. Tena akaikinao ataovy mahazo aina Andriamanitra hoe amin'ny toetra tsara hoe. Manaraka izay koa ny toetranao dia hamaritra ny ampitsonao. Ianao androany io zao misy ifandraisany amin'ny toetranao. Ny olona mifamafao aminao io zao misy ifandraisany amin'ny toetranao. Mety misy olona zao jerevinao dia mahafantatra olona be dia be izy, misy ifandraisany amin'ny toetrany iny. Tsisy olona te ho naman'ny olona masika sy mpandainga ary mpamitaka sy mpisoloky zany. Misy farany zavatra rehetra. Mihaino ve tsika? Izany hoe io toetranao androany io zany hamaritra zavatra be dia be rapitso io fa tsy hoe mahazo manao izay tianao ianao androany dia mandeha zoli zavatra rehetra. Miandry io rapitso. Izay no mahatonga antsika vangin'Andriamanitra androany mba hiova androany, hiovany le rapitso ao amin'ilay fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fahatsaram-panavy ao anatinao zay dia afaka nokatra fampahitana fiteny amin'izay alehanao. Satria tsara toetra ianao. Fa raha ratsy toetra ianao na mpivarotra ary manakatona varavarana vao mandalo ianao. Avereny hoe toetra daholo zany hoe. Avereny. Izay ny tombontsoa miaraka amin'i Jesosy hoe
ampianarany toetrany hoe lohahevitra androany iarahantsika eto dia nampitondraina lohateny hoe mianatra miaina toetra. Matthieu 7:20 ny anaran'i Jesosy. Fa ilaina fafiteny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny ka mahalala. Dia izy ny mamovoka vokatra, ny sasany avy 100 eny, ny sasany avy 80 eny, ny sasany avy 30 eny. Miresaka momba ny vokatra eto ny fanohanao nomeny Jesosy, ary fantatsika fa raha vao miresaka vokatra na voankazo na fruit, amin'ny teny gasy moa zany dia hoe vokatra, fa ny akaiky indrindra dia hoe voankazo. Zay dia mazava hoe fruit le izy. Rehefa miresaka momba ny fruit, vokatra na voankazo ny tenin'Andriamanitra dia miresaka momba ny toetra. Tena akaikinao raha vao miresaka voankazo ny tenin'Andriamanitra hoe dia manondro toetra le izy hoe. Ty fanohanao nomeny Jesosy ty zany dia mazava be hoe iza ny karazana olona mahavokatra mamoaka fruit na olona mamoaka an'le toetra. Antsika dia misy voambolona kely anankiray ny tenen'i Jesosy hoe zay mandreny teny. Ianao zao andro aman'azy zao mandreny teny zany zao. Fa ozy izy mahalala. Dikan'le mahalala midika teny fototra dia hoe mahatakatra, na ihany koa hoe amin'ny teny frantsay dia hoe comprendre. Amin'ny teny gasy masy dia hoe azonao ve? Dikan'le azo mizara roa, azonao obtenir, fa ny définition anankiray azonao comprendre. Le resan'i Jesosy dia hoe nandrian'le teny le olona dia azon'le teny. Mangatà amin'Andriamanitra mba ho azonao le zavatra tian'Andriamanitra tenenina aminao. Raha resaka toetra zany dia misy zavatra tokony ho azontsika. Ohatra, rehefa manjono zao dia tsy hoe atsipy fotsiny ny fitana, fa asiana kakana, fatakarina zao zay. Tsika zany tsy hoe miaino dia manao fotsiny, fa tokony ho fantatsika le antony mahatonga an'Andriamanitra miteny an'izay. Ianao tsy hoe navelan'Andriamanitra hianatra toetra amin'izao fotsiny, fa misy zavatra nomeny tokony ho azonao hoe ohatr'izao ny fomba sy fiainana nomeny Jesosy ahatonga afaka hiainan'le toetra izay tiany ho hita ampahazo aina azy, ahatonga azy afaka ahazaka. Mety ho gaga ianao hoe fa nga tsy zakany. Misy fotoana tsy zakan'Andriamanitra ianao. Mahatonga le tsy zaka, nentiny tety ihany fa tsy voataonany dia tsy tonga ianao teto. Ianao tonga eo androman'io zany ianao io ke zany ke mba zaka. Ianao io ke zany mba zaka niany indraindray. Asio vavaka mba ho zaka amin'ny foana amin'ny fotoana rehetra. Amen. Misy karazana fahatakana, misy compréhension tian'Andriamanitra hisokatra avy ao anatinao, mba tsy hoe baderina fotsiny ianao te hiainan'le toetra fa tsy hitanao izay anaovana azy. Ohatra anankiray, tsy maintsy avy ao amin'ny communion ianao no mamoaka an'le toetra. Tsy possible ianao hiainan'le fahatokiana ny tenen'ny pasteur Miam. Tsy possible ianao hiainan'ny fanetretena ny tenen'ny pasteur Vanout teo raha tsy avy amin'ny communion. Ny antony, raha vao tsy avy amin'ny communion le toetra dia tsy fruit ny anaran'le izy, fa forme. Manany endriky ny toepanahy araka an'Andriamanitra fa mandà ny heriny. Tsy hoe manenjika faneho toetra, fa miverina ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ary avy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ny mianatra mamoaka an'le toetra. Tsy mikonto zany ianao tsara fanahitra mbola kely, tenena akaikinao tsy mikioty. Mazava ve zany Rehefa avy mivavaka ianao mivoaka avy eo tsara fanahy, iny le tian'Andriamanitra ho hita. Tsy ratsy zany ny fahatsara-toetra efa niainao hatramin'ny mbola kely, tsy ratsy, fa tsy izay le andrasan'Andriamanitra. Le andrasany le toetra tsara teraka avy amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Raha misy olona zao hitanao hoe wow, mahafinaritra be ny fiainan'iny olona iny fa tsara toetra be izy. Dia miresaka aminy ianao dia hozy izy hoe za rehefa maraina 2 minitra ihany mivavaka fa fiarahana sy ny tompo mahafinaritra be anatin'ny 2 andro. Dia mailo ianao. Tsy norme zany. Na hoe ny famakiko teny
misy application zay dia misy verset anankiray isa-maraina. Tsy norme zany. Ianao ve isakafo vao maraina dia poto-mofo eraky ny akikely hoe no hanao vao maraina? Avereno, tsy norme zany hoe. Zay mahatonga antsika tokony ho tonga saina vao maraina hoe za ve andeha hivoaka ny trano tsy izy vavaka? Inona zany ny toetra ao avoakako androany? Tsy toetra avy amin'ny communion. Dia eto na za koa gaga hoe toetra avy aiza zany hivoaka io. Dia ny olana tsy voarain'Andriamanitra izay toetra voakanao satria na ianao ary tsy niaraka taminy anomana an'ilay tontolo andro. Ao anatin'ny fahafahanao miombona aminy ao amin'ny famakiana teny vao maraina sy ao anatina fiainam-bavaka mifampiresaka aminy vao maraina. Zao misy metraka fantaniana. Ny anany pastera ilay amin'ny alina ataoko be. Efa vita iny, maraina ny resahako. Ohatry ny resaka amiko ianao hoe efa borosy nify tamin'ny alina. Mila verina andro maraina ka. Manjary vao miteny hoe alleluia dia sahirana daholo ny mpiara-mivavaka rehetra. Fa efa mandray lesona moa zany dia maharitra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra daholo ny rehetra. Tena kaikanao misy zavatra mila vaozinao isa-maraina hoe teneno izy. Tsy tokony malaina ianao hoe. Jaona 15:4 zao ny tenenin Jesosy, tomoeramiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Hozy izy Jesosy tsy possible mamoaka voaloboka ny rantsana sy ny sampana raha tsy miray amin'ilay voaloboka fototra. Zay mahatonga ilay izy lasa forme fa tsy fruit, endriky ny toe-panahy fa tsy vokatry ny fanahy. Miditra lalindalina zany tsika miaraka amin'ny fianarana amin'ny Jesosy hoe le izy zany tsy zay tsara fanahy zay amin'izay fa zay tsara fanahy vao vavaka. No, mbola tsy nanazava teny amin'ny fomba tsotra ohatr'izany amin'izay hatramin'izay niainako tato itasa fanimpony ity. Tsy zay tsara fanahy avy ireny, tsy zay tsara fanahy fa zay tsara fanahy vao vavaka. Avy ireny tsy zay manetry tena fa zay manetry tena avy mivavaka. Avy ireny tsy zay mahatoky fa zay mahatoky avy mivavaka. Avy mivavaka. Avy ireny avy mivavaka. Avy ireny farany avy mivavaka. Mamita tena zany tsika raha makivaky journée mihevitra fa tena efa mba tsara kosa ny toetra iny nefa tsika tsy niresaka tamin'Andriamanitra, tsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy mandrenao hoe avy amin'ilay fiombonanao sy fiarahanao amin'Andriamanitra no mivoaka le toetra. Petera 2:5 famonjena efa vonona aseho. Le toetra efa ao miandry avoaka fa tsy voalaina sy ho tadiavina. Compréhension le omen'Andriamanitra, zay le hatrany voalohany teo taditsika, zay manana fahatakarana no afaka hamoaka an'le vo amin'ny fomba tsotra. Le fomba tsotra omen'Andriamanitra reto mahafinaritra be. Tsy misasatra ianao mitady fanetretena ho avoaka fa fanetretena efa ao miandro ho avoakanao. Tsangano tana zay maheno hoe ianao anatin'le mikizitina be iny zany. Ho an'izay efa mbatratra an'izany, aretina mantsy zany. Dia haika ao anatinao ao anatinao misy fahalemem-panahyn'Andriamanitra mandresy fahatezerana fa tsy mivoaka. Tena kaikinao le problema vahana hoe le izy tsy tafavoaka hoe dia teneno izy mba avoay le izy hoe. Tsy hoe manatrika laretirety ianao dia any amin'ny laretirety ianao maka toetra. Diso zay. Tsy any amin'ny laretirety sy any am-pitokana sy ilay tapitendrom-bohitra sy any amin'ny toby andeha mamonjy toby. Tsy any le izy afaka makany ianao a. So dia misy manana andrety tsy tiany zareo afaka makany ianao. Zara le ianao mivavaka. Fa tsy any le izy ny raisinao, tsy eto le izy ny raisinao, fa ao amin'ny Kristy le izy no avoakanao. Mazava? Tonga eto zany tsika mianatra mamoaka an'izay efa napetrak'Andriamanitra ao anaty. Dia rehefa anatin'ilay fotoana ohatrany hoe mitady tsy ho voafehy ilay fahatezerana dia mampatsiaro ny fanahy masina hoe mba avoay moa ilay fahalemem-panahy tsy mora tezitra fa efa ao anay ilay izy. Dia mifankazatra amin'Andriamanitra ianao mamoaka an'ilay fotony tsy mora tezitra. Amen.
Matteo 5:6 sambatra nona sy mangety tamin'ny fahamarina fa izy no ovokisana. Tsy ianao miezaka fa ianao mangetaheta. Avereno, tsy ezaka fa hetaheta hoe. Avereno, tsy ezaka fa hetaheta hoe. Diso zany le hoe, za efa miezaka mba mangina ato amin'ity trano ity. Diso iny zany. Satria ny olona ao ambadika le ezaka ampirehare. Ny problème zany misy irika foana zany tadiavin'ny devoly fa stopeny zany satria zay le fanasitranana. Na le olona irehare amina zava-panahy, fa na le olona mety irehare koa amina toe-panahy. Dia ianao zany mila miambina. Tsy hoe mitranga miracle dia ianao ny tena izy, tsy ianao ny tena izy ka, Jesosy rery ny tena izy. Tsy hoe ianao koa zany mandefitra be ao tanàna dia mametraka ianao hoe tena efa lasa lavitra be. Hitanareo, tsy poniny devoly any amin'izay mahatonga antsika mila miambina be. Fa na dia ao amin'ny sekolin'ny toetra ary dia tadiavin'ny devoly bozibosena indray ianao hoe ianao zao efa malemy fanahy be tena, ireo olona vao tonga ao Analakely ireo tsy any kitrokelinao ireo resaka fanetreteny. Zay dia tsabaka anatina firehareana indray. Avereno, tsy reharea hoe. Iambina ny fanahiko hoe. Avereno, amerina ny voninahitro an'Andriamanitra hoe. Avereno, amin'ny zava-panahy, amin'ny toe-panahy, amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hozy izy eto Jesosy sambatra ny nona sy mangety eto amin'ny fahamarinana. Ny anjarantsika zany dia mampiasa ny fo angetaheta an'le toetra tsara izay tenenin'Andriamanitra. Teo zao nisy teny. Ny tenen'ilay pastera vao nanomboka teo zao dia hoe mila mahatoky. Ny anjaranao zany dia hoe Jesosy maninona ary tsy manana fanirinana mba hiaina fatokiny. Zay le olana mila vahana. Fa raha vao latsaka ho tonga etahetanao le izy ça va. Tonga dia miditra tsetr'Andriamanitra manampy ianao hiaina an'le mampangetahetanao izay efa ao anatinao. Maraka ve tsika? Le izy efa ao fa tsy mivoaka ho azy. Ny mampivoaka an'le izy ao anatinao dia mandondona eo amin'ny vavahadiny etahetanao Andriamanitra mijery. Ianao ve te hanetritena? Dia raha vao manomboka misy an'le te hanetritena, mangetaheta ny aina fanetretena, dia miditra tsetr'Andriamanitra manome an'le fahavokisana sy le fahafampo mifanaraka amin'le hetaheta. Tena kaikinao, raha vao mangetaheta toetra tsara ianao hoe. Avereno, te olona tsara hoe. Dia miasa Andriamanitra hoe. Ao anaty vavaka zany tsika mampiady hetaheta. Oeto anatrehan'i Jesosy le etahetanao hoe ohatran'ny mbola tsy tafatoetra. Mandeha le teny. Tandremo fitiavam-bola. Nefa henonao mihitsy hoe mbola misy kely. Tsisy mahita. Fa ny tompo mahita. Dia oentinao anatrehan'Andriamanitra izay point izay Jesosy. Za ohatra ny henoko hoe mbola misy kely ny antony. Rehefa mahena hoe ohatra izao ny vola be very tao amin'ny fanjakana dia marary be ny haiko. Ianao zao mieritreritra hoe fitiavana fahamarinana zany. Fa zao le antony. Ny tokony hampalahelo anao zao tsy le volam-panjakana very fa ny fiainam-panahin'ilay mpangalatra. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia oentinao atrehan'Andriamanitra ny tompo, maninona ary sorena amin'ilay vola very. Fotony tsy rarahako le mpangalatra na ny amponja aza. Azonao tiako tenenina. Fa ny eo amin'i Jesosy, le olona aloha vao le vola. Dia raha ohatra ka mbola tsy tonga any amin'izay, tsy manamelo tena. Fa hoentina ao anaty vavaka le fo hoe tompo, tena mbola any amin'ilay vola very ny ohatran'ny mamparary ianao mahita. Fa maninona ary? Nefa ohatran'ny hoe tsisy eraraikan'izay Jodasy ihany. Fa le vola ministera very, iny mamparary ny haiko. Fa maninona ny ohatra izany? Hoentina anao anatrehan'i Jesosy zany dia hitan'Andriamanitra hoe teo afaka ianao. Dia miditra tsetr'Andriamanitra manampy ianao. Mety hoe volam-panjakana resahako fa mety hoe vola anaty pôketranao an-trano. Izay nalain'ny mpindrana tao an-trano. Izay mety ho vadinao ihany. Nalain'ny tsy niera satria ianao rehefa angatana tsy manome. Samy tsy mety daholo zany. Le maka tsy miera tsy mety. Le manana tsy manome koa tsy mety. Tena kaikinao raha mba manana ihany ianao ao an-trano hoe ao an-trano. Dia manome hoe. Dia teneny koa raha mahita koa ianao hoe dia tsy maka.
ao ve dia lasa any amin'ny vola iny mampararirary kokoa anao fa ny fiainam-panahin'le zanakao ohatra fiainam-panahin'le vadinao ohatra fiainam-panahin'le ankizy mba miasa aminao iny tsy dia ahoana le ankizy alefa moa dia 26 juin koa zao e ohatry tonga dia hitanareo ve le tena kaikanao tsara toetra zany sa ratsy toetra hoe antanio izy le antanio izy aza mijery anahy fa antanio kaikanao tsara toetra zany sa tsara ratsy toetra hoe sitranina daholo zany enao koa ne raha miala betsaka mily avinavina fiantsonana zany raha tsy fantatrao avy eo nefa eny mbola teoriana mbola tsisy ankizy misolo any le teo Andriamanitra mila ankizy mila ianky misy fanasitrahana eto Androamarena amin'ny alalan'ny teny hitanao amin'izay fa tsy zavatra ety ivelany le izy resa-bola ve zay very eo afaka onerin'Andriamanitra fito eny fa ny olana le fonao marary amin'le vola very fa tsy lenao marary amin'le mpangalatra tsy hay hoe hoaiza raha sanatria tsy mibebaka zany e zany resako anao zany fa tsy hoe miresaka anao e hoeto anatrehan Jesosy fa izy no manasitrana amen tsy manezaka ianao fa mampiasa etaeta Romana 7:19 le nresantsika teo hoe te ho tsara naran Jesosy tsy ny tsara zay sitrako no ataoko le tsara zany mila tonga sitrakao mba ataovy sitrakao le izy hoe za te ho renim-pianakaviana tsy maneno ohatry ny reniko tsony atao trano tsy olona no miteny aloha izy fa ianao no mahatsapa an'le izy tsy olona no miteny hoe nareo ohatry mitabataba foana fa ianao no tonga saina hoe ary ohatran'za foana ane no mitatatata ato hoe any ka tsy miaino tsony ankizy dia tezitra be ianao aveo hoe zareo pastera tsy miaino any ka ahoana kosa moa ny aino anao hoe amboary le zavatra teneninao miaino azo reo zay ne sanatriaviny zany mahatonga an'le vady na lehilahy na vehivavy lasa mipainsa aloha vao miresaka satria rehefa tsy mipainsa misotro taoko iresaka io tsisy miaino misy miaino ve rehefa manao an'izay zany dia tsy mamaly miteny zany le raim-pianakaviana misy miaino ve dia mamaly le raim-pianakaviana dia inona ny réaction nature humaine resantsika eto fa tsy eo amin'i Jesosy zany ny olona amin'i Jesosy mandray an'izany ho teboka iakariny ho avy ny mpapakatra fa le mpapakatra tsy hoe haka an'le raim-pianakaviana sy haka an'le renim-pianakaviana eo fotsiny no ianao zany teneko zany ne dia manomboka zarinao zany le ankonanao hoe tsy mahazo miteny izy raha tsy efa mamo ianao ihany manazatra an'izay dia misotro kely izy tonga dia mahazo avaram-patana miteny ao an-trano dia mahavarinefa velo azy le hiteny velo izy hiteny satria mamo mba sitrano zany tokantranonao zany raha sanatria misy an'izany dia ny mbola tsy mamo izy dia enoy ka le izy ane paster le zavatra teneny tsy miteny hoe mahafinaritra le teneniny fo izy hoe mahafinaritra ianao le miaino tsy mba eo ny tehaka ho an'Andriamanitra mila mifampiaino ao an-trano lesona be ny momany koa fa lasa zany no fanamasina teneniny eto mila mifampiaino mba enoy le vadinao avy ny karakara tao an-trano rehefa avy miasa ianao rangahy mety samy reraky nareo fa mila miaino azy ianao dia enoy izy tonga avy ihany koa le rangahy mba mety manana an'izay mavesatra avy any am-piasana miangavy ianao raha vehivavy ao an-trano mba eno koa izy fa tsy hoe nenareo ne tsy mafina zay zao diso zay ne nenareo tsy mafino nenay ananina sy samy miatrika e matetika mazy dia hoe nareo lehilahy ne sady tsy be voka tsy mitondra tsy satria izay fantatrao be dia be amin'ireo rangahy nge tsy miteny miaritra fotsiny izy satria raim-pianakaviana dia mba zay mahatonga antsika mila mifampiaino sy mifanohana miverina avy any am-pianarana ny zanakao vakansa moa tsika izao miverina avy any am-pilalaovana ny zanakao enoy nenao koa za enoy ny antony hitady menarana izy haino azy rehefa tsy haino azy ianao dia ianao avy hiteny miala menarana nefa ianao miala tsy afaka hiaino ianao raha tsy manetry tena tsy afaka netry tena ianao raha tsy miombona amin'i Jesosy mba saintsaina anie ty zavatra teneninao anaty vavaka nefa dia miaino anao Jesosy
avoaka eto ilay zavatra resanao. Dia nefa dia ny tompo tsy miteny hoe aok'izay. Izy tsy miteny hoe tsy mahino an'izany feo zany ianao manoaka ny tompo satria mivavaka ianao dia resaka tsisy dikany no hiteny fa tena miaino anao izy. Ho an'ny ankizy sy ny zanaka koa rehefa miteny koa ny ray aman-dreny dia tokony miaino ihany koa. Le zaza tsy miaino anao androany koa nefa mety vokatry ny ianao tsy nihaino ray aman-drenynao tamin'izany koa mbola mila vahana koa zany. Rehefa miteraka ianao hainao eriny hoe nareo ankizy mila miaino anahy. Ampatsy fanahy masina. Ianao ary tamin'izany zara raha niaino. Ny azon-damosinao no nasainao niaino ny dadanao sy mamanao. Eno izany ry azon-damosina. Misy ampatsy fanahy masina. Misy taona ampidirinao no sofin'ilany. Dia avoakanao amin'ny so. Ianao ny miteny an'ilay izy. Izany tenao zany ampidiriko ato dia avoakako ato. Dia tonga avy any ny zanakao ratsiratsy kono izay. Izany tenenina zany ampidiriko ato dia avoakako ato. Tsy zakanao. Nefa nataon'izy ilay izy. Averena nataoko ilay izy. Andro amarena afaka iovy zany. Afaka miverina amin'i Jesosy ny tompo. Fona aminao fa namalivaly. Fa tsy zaka ke rehefa atao amiko. Ary ilay izy ke Jesosy rehefa atao amiko ke tsy zaka fa rehefa atao amin'ny hafa ohatran'ny mahafinaritra tena marary saotra fa ke tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Misy lalana napetraka Andriamanitra efa ndresako teo mahatonga an'ilay toetra ho tavavoaka. Dia Salmina voalohany toko 7:7. Mazava le rappel teo mazava? Mazava ve? Amin'ny anaran'i Jesosy, noho izany rahalahy dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo. Reo no resantsika vetivety. Fahaterena sy fahoriana. Maninona ny misy an'ireo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona eto ambony tany? Aiza ho aiza ny fahaiza manao n'Andriamanitra mahay mampitsimbadika zavatra tsy tiana ho tonga lasa zavatra ilaina sy mahasoa. Ny fahaterena pression, ny fahoriana fahoriana. Reo nefa avelan'Andriamanitra hitranga satria misy zavatra izay tsy mivoaka raha tsy ao anatin'ireo. Isaia 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy izao no lazain'i Jehovah. Tahaka ny ranom-boaloboka hita eo an-tsapao ankataon'ny olona hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatin'ilay voaloboka dia toy izany koa nataoko noho ny amin'ny mpanompoko. Ny voaloboka fruit rehefa pitserina dia mamoaka jus de fruit. Tsangana ny tanazay maheno aloha. Io jus de fruit io amintsika jus de fruit ny dénomination fa ato amin'ny définition biblique izy dia bénédiction ny anarany. Zany hoe rehefa mivoaka avy ao anatinao zany dia fitahiana izy izay. Salamo 1:12 anaran'i Jesosy. Efa nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao. Zay le pression zay. Pretina. Maharaka tsika. Inona ny vokany? Nandeha namaky ny afo sy ny rano zay dia nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Ny vokatry ny fanahy fruit de l'esprit toetra rehefa pitserina dia mamoaka toepanahy. Le fatokina resantsika teo pastera mila mahatoky e. Rehefa potsipotserina ianao vao lasa mahatoky zany. Tsisy olona ao anaty pression no eno tsara. Ao anaty pression no mivoaka ny fidélité. Jereo dolo amin'izay tantaran'ireo olona be dia be izay voalaza fa nahatoky. Fa voapotsipotsitra sy voateritery. Andro amarina zany tian'Andriamanitra ampahirezana izay miatrika famporiporetina sy fampotsipotsirana. Ianao lasa any amin'ilay pression masonao fa tsy misokatra ny ao anatinao. Zay le hoe fa aretina ilay fahajambana ny tenen'ny pasteur Vano teo aretina ny fahajambana tsy mahita n'Andriamanitra ary tsy mahita ny fitondran'Andriamanitra mamoaka zavatra tsara ao ambadik'ilay zavatra tsy tianao. Eo tsika eo. Tsisy olona hoe mbola kely antaina hoe inona ny tianao atao rehefa lehibe, inona ny tianao atao rehefa lehibe dia izao mivaliana hoe te hiatrika problème. Tsisy zany. Rehefa melehibe ianao vao mahafantatra an'izany problème. Eny e, rehefa any amin'ny CEP aloha misy ny problème. Dia ohatr'izay ihany koa
mety tsy tianao le pression fa napetraka Andriamanitra eo amin'ny lalam-piainanao le izy anampy anao hamoaka an'le toe-panahy. Tsangano ny tanan'izao raha mahita hoe raha maheno sy mahita. Efesiana 1:3 toiziko naran'i Jesosy. Isaorana ane Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Ny bénédiction zany dia io maika vao confirmer rehefa tonga amin'ny fanahy masina. Bénédiction spirituelle, fitahim-panahy. Ohatra zao amin'izay ilay izy. Rehefa piretina ianao ao anatin'le toetra atao hoe vokatry ny fanahy dia mivoaka le fitahim-panahy atao hoe toe-panahy. Maheno tsara ve tsika? Ianao zany tsy tokony hikoropaka rehefa misy zavatra mitady hanerinery ianao. Mamoaka zavatra tsara avy ao anatinao ny fisiany iny. Zay no mahatonga le hoe fitahim-panahy no ao amin'i Jesosy, satria avy amin'le fitahim-panahy avy hoe le hitany masontsika hoe nahazo fiara vaovao, voatay izy fa tsy iny. Zay no mahadiso antsika koa rehefa le manao rehefa miaraba mpivady vao dia hoe tia tsodrano dia atao anaty valopy. Tsy tsodrano iny, dikany hoe tsodrano etene. Ny fitahinana etene. Taloha ary honony tamin'ny andron'ny Abraham, nasiana rano mihitsy ny vava dia tonga dia Isaka moa zany tratran'izay, sady efa tsy nahazo lova hita maso nasiana mandoalika tonga dia friany amin'ny tarehany. Marina eto nefa mbola tsy nisy Colgate tamin'izany, mba ho azonao an-tsaina hoe ity zava-panahy ity zany indraindray tsy any amin'ilay mafina. Ianao zany rehefa moramora kriko dia mety tsy mandray ninina avy amin'ny tompo. Tonga dia fria. Izy amin'io sady tsy mahazo ninina, narameva ray ary tsy mba hananana. Rora be avy eny am-bavany dadany no azony. Fa ao ambadika izay fanetreteny izay. Isahaka ny iterany fanekena. Satria sambatra izay manetry tena fa izy no asandatra. Fitahim-panahy ry havana dia le toe-panahy avy ao anaty mivoaka rehefa potserina ianao ao amin'ilay toetra. Nino zao Mosesy fa rehefa niatrika pression izy dia lasa fidèle amin'izay. Numéro 17 dia manambara fa toy izany koa, fa tsy toy izany koa sy Mosesy mpanompoka izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Pression koa no nahatonga an'i David tao anatin'ny finoany lasa nahatoky. Dia rehefa nahatoky izy dia tsy isan'ny olona mitady an'Andriamanitra fa tonga dia mivadika assistance ary izy fanotronana, isan'ny olona tadiavin'Andriamanitra. Ianao zany raha vao badenao amin'ilay pression dia tsy mahita an'ilay toe-panahy ampitsimbadika ny fifandraisanao sy Andriamanitra. Avy eo amin'ilay toe-panahy tsy olon-kendry mitady an'Andriamanitra ohatra ny daholobe ianao, fa lasa olona miavaka sy manokana tadiavin'Andriamanitra noho ny amin'ilay fahatokiana nivoaka rehefa niporetina. Rehefa manomboka azonao izay resaka izay dia ianao indray miteny poreto satria hitanao amin'izay hoe arakaraka ny naporetana anao no mivoaka ilay toe-panahy ahafahan'Andriamanitra mahazo aina manao zavatra mihoatra noho izay eritreretinao. Nofinofiny David anie mba ho tonga zoky fa nataon'Andriamanitra lasa mpanjaka. Ka izay nofinofinao zany afaka hitranga. Fa ny tian'Andriamanitra atao mihoatra noho ny nofinofinao. Amin'ny alalan'ny fanekenao hanamboatra ny toetranao sy hamoaka ny toe-panahy mampahazo ain'Andriamanitra, anisan'ny lalana ny fisian'ny faneriterena. Ianao zany raha vao mitady hita pression eo amin'ny fiainana dia tokony mahita toe-panahy. Ny olona miteny mafy amin'ny pression amin'ny fiainana, ianao mahita toe-panahy. Tsara ny toe-panahy. Andraso toiziko ilay izy. Asan'ny apôstôly 7:20. Tenekaikinao misy zavatra tsy tokony mahataitra anao satria takatrao Taditsika ilay Matthieu 3:20 vakiana teo izay nandray an'ilay teny ka nahalala na nahatakatra dia namoa vokatra. Lasa mamoa azy ianao satria fantatrao hoe miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra. Ozy izy Paoly apôstôly, ary raha nitoerin'ny Jiosy zany dia tery ka nilaza fa handahatra amin'ny Kaisara. Raha tsy nisy ilay fahaterena tsy tonga tany amin'ny Sezara Paoly.
nefa ny programan'Andriamanitra ho an'ny Paoly hijoro vavolombelona amin'ny filazantsara sy ny famonjena ho an'ny Sezara. Zay empereur romain tamin'izany fotoana izany ny faran'izay nasika tamin'ny kristianina, zay mbola maneho ry havana fa nazy mijoro koa fahavalo faran'izay masika azy, dia tian'Andriamanitra ho vonjena rehefa misy olona afaka manaiky ho fitaovana miara-miasa aminy manana fo tsara, tsy te ahita ny Sezara miongana eo ambonin'ny lavarangana ka nenjera ary vaky ny lohany ary ny potsaka ny tsinainy zany zao kristianina tsy afaka no misaina an'izany. Ny ompony Jesosy tia vonjeny Sezara. Sezara amin'io efa namono kristianina manarivony sy amanalina. Fa ny ompony Jesosy tsy miova, tiako Sezara. Dia mety hiteny ianao, ary zavy ianao mahafantatra hozy tompo, ianao mahafantatra ny fitiavako anao fa Sezara mihitsy aloha tiako aloha zao tiako teny anao, tiako Sezara. Mivavaka ataonao sao dia hoe Andriamanitra reny fahavalo ny Israely reny, hozy Andriamanitra okizay, tiako Sezara. Dia tsy tonga tany amin'ny Sezara Paoly raha tsy nisy toe-panahy nivoaka avy amin'ny fahaterena. Vakio le teny teo, tery aozy izy dia tonga tany amin'ny Sezara. Misy programan'Andriamanitra tsy mitranga zany raha vao tsy terena ny voaloboka, amoaka n'le rano voaloboka. Mbola toy izy kany Paoly apôstôly izy teo Tesaloniana voalohany toko faharoa andininy faharoa, dia atomboka amin'ny Hebreo toko telo ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaenina. Inona le ohatra zao le izy rehefa nipirety ny Paoly apôstôly dia lasa feno fahasahina izy eo amin'ny Sezara. Le fahasahina ny ilain'Andriamanitra. Le fahasahina nefa tsy tonga raha tsy avy amin'ny fianinana. Toe-panahy anankiray atao hoe contentement, mety tsy dia resahana izy, resahantsika. Contentement. Amin'ny teny frantsay izy content de ce que je suis, content de ce que j'ai. Olona tsy mitady zavatra hafa fa mahay mionona amin'izay nomen'Andriamanitra sy amin'izay nataon'Andriamanitra. Nanomboka teo nisy fahasahina nivoaka avy amin'izay toe-panahy izay, nafahan-Paoly nandehanaka any amin'ny Sezara sy ireo faritra be dia be izay heverina fa fahavalon'ny Jiosy sy fahavalon'ny fivavahana Jiosy. Sokafo ny Hebreo toko telo ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zareo nifandraisana izy amin'ilay zavatra nizarain'ny pasteur Vanoatra amin'ny maraina teo. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy, za tsy andao anao mihitsy na foy anao akory, ka dia sa manao hoe sika Jehovah mpamonjy ka tsy atahotra inona no azon'ny olona atao amiko. Ny fahasahina dia avy amin'ilay contentement na le fianinana. Ampianarao an'izany ny tenanao, dia ampianarao an'izany ny zanakao. Alohan'ny ampianaranao ny zanakao, ampianarao anao mihitsy aloha ka hainao aloha. Ohatra miinsista kely fa namasa aika tsy ny zanako aloha, hainao ka hainao, hainao mihitsy ka aloha. Mianatra miaina fianinana, contentement. Zay mahatonga Jesosy nampianatra, meo anay anio zay anina sahaza ho anay. Tsy hoe tsy afa-po satria misy loka tsy tianao, fa mahay misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra ianao ny amin'izay misy eo, ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Ao ambadika izay misy fahasahina mivoaka, atonga anao atateraka ny programan'Andriamanitra amin'izay anirahany ianao. Rehefa tsy nandalo pression Paoly, tsy nivoaka io, tsy tonga tany Roma izy. Mbola misy toerana anankiray koa, Tesaloniana voalohany toko faharoa andininy faharoa, tsy tonga tany Filipi koa izy raha tsy nisy an'io, vakiko amin'anaran'i Jesosy. Ary rehefa nampahoriana sy ny setrasetrana tamin'ny Filipi izay teo aloha, dia tahaka ny fantatrareo ihany, sa atao amin'ny Andriamanitra izay hiteny aminareo ny filazantsara n'Andriamanitra na dia be aza ny fanoherana. Le fahasahina atao anatin'ilay fampiretana, le fahasahina izay maneho an'ilay toe-panahy atao hoe mianina. Na dia nipiretina azy, toy izy Paoly, porotra fa tsy maty, saotra Jesosy dia mbola nitohy ny fanompoana. Mahita irika isaoranao an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Jesosy koa niaina pression tamin'izy tonga olona. Na tonga azy maika afaka namoaka n'ilay fanetretena anaika hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Farany mitondra inona eo amin'ny fiainantsika ny fahoriana, fahaterena ilay voalohany teo, dia fahoriana ty faharoa ty. Romana toko fahadimy andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Tian'Andriamanitra ho korazy ny zanany rehetra miatrika any andavanandrony. Ao ambadiky ny pression misy toe-panahy. Dia ao ambadiky ny fahoriana misy zavatra tsara be anankiray koa. Tenekikanao misy zavatra tsara be foana hoe
rehefa Andriamanitra mamela zavatra mitranga hoe na mety tsy takatry ny sainao aza. Romaina 5:3-4 aminaran'i Jesosy. Ary tsy zany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy. Manina hony? Tandremo rehefa mamangy fahoriana dia io no entinao. Eny ry havana, aoka isika hifaly amin'ny tsy azon'ny olona satria tsy fahoriana misy olona misy razanao amboatra. Fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Tena kaikinao tsisy maharitraritra amin'izao zany hoe izay mandalo fahoriana hoe ny lasa manam-paharetana. Ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy vao zatoetra. Ary ny fahatsara-panahy vao zatoetra mahatonga fanantenana. Eny io tsara. Voasedra ny toetra mandalo fahoriana nefa mbola mamoa. Expérience le dika teny anglisy eo. Le fahatsara-panahy vao zatoetra dia hoe expérience. Izay ny fiantsoan'ny baiboly azy. Dikan'ilay expérience dia hoe fahatsara-panahy mitohy, fahatsara-panahy voasedra, fahatsara-panahy tsy milefitra, fahatsara-panahy mivoaka ao anaty fifaliana, ary fahatsara-panahy mbola mivoaka na dia anaty fahoriana. Ianao zany tsy hoe tsara fanahy ao an-trano satria avy nandray karama. Dia na ny zanakao ary mahafantatra hoe ndry avy nandray karama dada. Satria milamina be ny ao an-tanàna. Fa ianao na amin'ny fotoana ilay tsy mandray karama ary tokony ho tsara fanahy foana. Amin'ny fotoana misy rezervana vola ao am-paosy, tsara fanahy. Amin'ny fotoana kikina, tsisy ininina, tsara fanahy. Matateraka an'izay hony, voasedra ny toetra ao anaty fahoriana. Miara-miasa maso ilay izy. Toiziko. Jauna 15:16. Tsy anareo no mifidy ahy, fa za no mifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy amo, mba hareta ny vokatrareo. Ny objectif an' Jesosy zany tsy ianao tsara fanahy androany dia tsy hita indray rapitso. Fa ianao tsara fanahy androany dia maharitra le fahatsara-panahinao ambara-piverenany. Hébreux 6:15 arany eny io tsara. Araka izany rehefa naharitra tsara Abraham dia nahazo ny teny fikasana. Iverina amin'ilay Romaina 5 teo voasedra ny toetra mandalo fahoriana ka mbola mamoa. Mitombona ny fanantenana rehefa voasedra ny toetra. Misy fanontaniana tokony hivaly zany androany. Fa maninona ilay zavatra mba hatenaiko mbola tsy mitranga? Tena kaikanao satria mila sedraina ilay toetra. Eny io tsara, tsy hoe mila sedraina ilay fanantenana, fa ilay toetra. Ny olona manana toetra tsy miova, ny olona manana toetra tsara tsy miova amin'ny zavatra lalovany zany no mendrika hita ny fahatanterahany fanantenany. Fa maninona ny antony? Tsy tian'Andriamanitra ianao ho lavitra azy satria nitranga izay nantenainao. Fa eo am-piandrasana azy ianao mifikitra aminy. Ary rehefa mitranga ilay nampanantenainy mbola mifikitra aminy ianao. Izay ilay voasedra ao anaty fahoriana ilay toetra. Tsy mitombona zany ny fanantenantsika raha vao tsy voatahiry ny toetra. Eny io tsara, tsy hoe tsy ao ilay toetra fa voatahiry. Ianao zany tsy hoe andro maraina ihany ny ty. Avy nanao vakansy menakavy kely, tena mifankatia zay satria avy nanao vakansy. Fa afaka mifankatia ve miatrika vary sy ravim-bomanga? Zany ny tena fahatsara-panahy vao zatoetra. Ary ao ambadik'izay dia hozy izy hoe tsy mamenatra ny fanantenana. Manampy be zany misy zavatra tokony mivaly be dia be. Ay zany mahatonga ilay fanantenako mbola tsy hitako zany misy toetra mbola tsy voasetraka zany eo. Zany hoe eo anatrehan'Andriamanitra zany mety hoe malemy fanandro ao maraina fa hariva to dia masika be tampoka. Tsy voasedra ilay izy, tsy mitohy ilay izy, tsy éprouvé ilay izy, tsy vita test ilay izy. Vokatra maharitra sy voasedra no mivalide an'ilay sujet de prière satria hozy Jesosy mba haretany vokatrareo ary mba omeny ray anareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Na ny fampanantenana na ny valim-bavaka zany dia napetrak'Andriamanitra eny am-pelantanan'ny olona manana toetra voasedra tsy atahorana hiova arakaraka ny hanomezana azy ny zavatra nangatany.
misy zavatra zao angatanao andro maraina. Fantatrao fa vitan'Andriamanitra manome an'ilay izy. Ataovy amen. Omeny iny rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy hiova ny toetranao. Ao aoriana ny fanomezana an'ilay izy. Voazatoetra ilay toetranao. Voasedra ilay toetra. Aza matahotra zany miatrika an'ilay sedra toetra mba haharitra mianatra zany ianao zao mamoaka toetra hoe miteny zavatra tsara foana na mety na tsy mety ny hitan'ny masonao. Dia manomboka misedra an'ilay toetranao Andriamanitra mba ho fahatsara-panahy voazatoetra sady mampety an'ilay fanantenana andrasanao no antoka avy any amin'i Jesosy hitany fa omeny ray anao izay rehetra angatanao satria izay valim-bavaka eo tsy hampalasa dalanao ka hiteny hoe tsy misy Andriamanitra. Be dia be ny ohatr'izany mbola tsy tonga ilay valim-bavaka tena misy Andriamanitra, tsara Andriamanitra, tonga amin'ny firy ny fotoana sekoly maraina pastera amin'ny fito amin'ny enina sasany dia efa ao ambany. Azo amin'izay ilay valim-bavaka amin'ny valo sasany latsaka dimy izy miditra eto handray tsodrano. Voasedra ianao anatin'izany hoe aika izany limité eo amin'ny valim-bavaka iny izany ilay toetra. Dia manjary lasa simbainao no avinao. Fa aseho amin'Andriamanitra hoe tompo nomenao iny maika mbola risika. Mbola tsy nomenao iny tsy iny koa ndreny mahatonga marisika fa ianao mihitsiny. Alleluia. Tsy dia tiatian'ny olona ity zavatra zaraiko ity fa tsy maintsy saraina. Satria hanampy be anao. Mahatonga ilay ela be zany toetra tsy masaka. Masaka. Zay koa tena anankiray. Toetra voasedra. Toetra voaza. Toetra masaka. Tena akaikinao. Ianao mety efa mamoaka toetra hoe fadraindray mantamanta ilay izy hoe programan'i Jesosy masaka tsara ilay toetra. Avy ireny hoe toetra masaka. Apokalipsy 4:7 amarana aminaran'i Jesosy. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao. Ay zany ny atao hoe are-panahy anisany raisinao tsara fitahim-panahy teo panahy mivoaka rehefa avy potserina ianao miaina an'ilay fruit de l'esprit. Mazava zay fa eto indray le fruit de l'esprit mihitsy ny éprouvé. Voasedra le toetra dia lasa mivadika ao arena le izy. Ny tena arena zany tsy zavatra fa ny tena arena ino tsara tsy toetra fa toetra voasedra. Tsy mbola mivadika ao arena le izy zany ohatra ka andro amin'ny marena dia votsitra. Fa mivadika ho are-panahy ao anatinao tsisy mahita le izy rehefa manomboka mifankazatra ianao miaraka amin'Andriamanitra ka à tout moment dia ny toetra n'Andriamanitra foana no mivoaka na amin'ny fotoana mahafinaritra anao na amin'ny fotoana tsy mahafinaritra anao verina any mivoady mariazy hoe na ekeny saika na tsy ekeny saika hijanona aminao inona amin'izay tokoa fa totona daholo ny tsy ekeny saina rehetra satria tian'Andriamanitra hiorina tsara ilay fijoroanao fa tsy voatery ho izay tianao no mitranga eo amin'ny fiainana ary tsy voatery izay metimety amin'ny sainao no mitranga sy miseho. Lasa matanjaka be ny ao anatinao miaraka amin'i Jesosy satria fantatrao amin'izay hoe ay are-panahy kay le toetra voatahiry atao anatiko niatrika an'ireny fahoriana ireny na oviana na oviana. Fa maninon'Andriamanitra mamela an'izany hitranga satria hozy Jesosy zay maharitra. Izy ny tena izay maharitra andro maraina hatramin'ny oviana hony zay manana faharetana masaka. Efa nanandrana ve ianao rambonombo sy tsaramaso nandrahoana adiny iray tsy mandalo kôkôty vilany tsisy sarony. Ny anarany iny izay loka izay fa tsy masaka. Mety efa tsara fanahy ianao voninahitra ho an'i Jesosy. Dingana manaraka tsara fanahy masaka. Raha tsy nanatrika sekoly dia tsy maharaka. Tena akaikinao tsara fanahy masaka hoe be fitiavana masaka. Manam-paharetana masaka. Tsy mora tezitra masaka be mihitsy. Avereno mandevitra. Avereno masaka.
mur mature izy daholo zany. Alleloia. Arepana ozy Jesosy fantatro ny fahoriana sy ny fahandranao fa tsy ampoizinao fa ao anatin'le fahorinana no mivoaka le fahatsara-panahy voza toetra. Nefa manan-karena ianao. Manana toetra izay mandray an' Jesosy fa manana arepana atao hoe toetra voasedra izay miaraka amin' Jesosy mandalo fahoriana. Ka tsy tafasaraka amin' Jesosy ao anaty fahoriana. Averiko. Manana toetra izay mandray an' Jesosy. Avereno. Manana toetra izay mandray an' Jesosy. Manana arepana atao hoe toetra voasedra izay miaraka amin' Jesosy mandalo fahoriana tsy miala amin' Jesosy. Mazava be misy fiantraikany famonjena ilay izy. Jesosy tsy niteny hoe izay maharitra no vonjena fa izay maharitra hatramin'ny farany. Raha ho avy ny zanak'olona ahita finoana ve izy amin'ilay fotoana hiverena fa tsy androany. Ny androany tokony efa izy finoana ao fa tokony izy finoana masaka ao anatinao. Ny finoana vokatry ny fanahy anankiray. Fruit de l'esprit anankiray. Jesosy dia nanana toetra fahatsara-panahy. Nefa izy tezitra nandrava ny mpivarotra tao amin'ny tempoly. Ory ny fanahy nahita ny tranony iray ny lasa fiaren'ny Jiolahy fa intakta ny fahatsara-panahy na ahafahana nasitrana ny marary izay nanantona azy. Ny tanany gauche sy ny tongony gauche mandaka ny tompo. Daka ny tompo. Latabatra ny mpanakalo vola no daka ny tompo fa tsy ny ankonany. So dia misy testesitra ohatrany hoe zany ny daka ny tompo. Tsy ao an-trano ianao no mandaka ary tsy olona ny dakany. Le fivarotana narodana satria tsy rariny hoe toerana tokony hivavahana dia misy misera sy misy mibizina. Ary ny tena tsy zakan'ny tompo dia zao. Ny vidin'ny ondry ohatra. Ny vidin'ny ondry ohatra tsy haiko hoe ohatrina ohatra. Ohatrina vidin'ny ondry amin'izao izay mpisera ondry. Tsisy an'izany mihitsy hoe zao tsisy misera an'izany ve? Misera inona ianao io? Ataontsika hoe 1 million d'ariary ondry. Dia rehefa tonga amin'ny Pasika ao amin'ny tempoly dia miakatra 5 million d'ariary tsy midina miaraka amin'ny fiavonana mpivarotra. Dia izay tsy tian' Jesosy ilay mampiaka midina vidin'entana io. Fa tokony eo amin'izay tokony ho vidiny fa tsy hoe miovaova. Ho ampivarotra ireo tonga eto dia aza manao an'izay. Ny vidin'entana koa tsy araka mpivarotra, tsy araka mpividy. Tsy hitanao miala ambony 4x4 pasteur dia hitanao lafo be ilay izy. Izay tokony ho vidiny ihany tokony ho vidiny fa tsy avy amin'ilay karazan'olona no nanovanao vidiny. Savy hoe miditra restaurant zany dia misy lasopy ve? Dia atao ilay ambony ambany ohatra izao. Ie misy. Narodan' Jesosy tamin'ny fahatezerana ilay mpivarotra sy ny fivarotana tato ambadika izy. Efa voasedra ilay toetra, mbola manasitrana ihany. Satria intakta ny fitiavan'ny olona na dia mety ny sain-doatra tamina tsy fahazakana izy amin'ilay tsy fahamarinana tao amin'ny tempoly. Mila mianatra isika reto izay mitranga eo mitranga fa ny toetra tokony ho voatahiry. Izay ilay leson'androany. Arena ilay izy tena kaikanao arena be zany hoe. Ilay voalohany teo fitahim-panahy. Rehefa ilay poretina amin'ny pression ianao dia mivoaka ilay teo-panahy. Fa ity faharoa ity indray misedra fahoriana ianao dia voatahiry sy voasedra lasa masaka ilay toetra. Ny amaranako azy dia hitsangantsika na dia tanteraka amin'ny teo-panahy ianao na dia tanteraka amina vokatry ny fanahy ianao dia tsy izay no ahasambatra anao fa Kristy ao anatinao. Amen. Manasana hoe hitsangana dia hivavaka tsika ary. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mianatra miaina mamoaka ny toetra napetraka ato anatinay izay tsiraray avy. Misaotra Tompo, misaotra fa tokony hoe misy dingana tsaratsara kokoa aorianany androany satria mamangy ianao ary ny fanahinao mampianatra. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fivoriana, misaotra ny amin'ny sekoly, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanoharana, misaotra ny amin'ny fanampirana ho anay. Vavak'izay mba tsy ho teny votsitra sy lasa fotsiny rehefa teny tafiditra, tafatoetra. Ninona faneriterena mety misy ety amin'izao tontolo izao
dia miara-miasa masoa ireny tonga le toepanahinao atao anatinay ivoaka. Ampianaro hatrany izay tsirairay avy miatrika ny fiainanay. Eny fa na dia mety ho fahoriana avelanao hitrango eo amin'ny fiainanay aza tompo, dia mahatonga fahatsaram-panahy voazaha toetra, lasa masaka le toetra. Ampahirezony tsirairay avy eo amin'izay dinga pinoana, dinga mpiaina hitondranao azy, tsy ho kivy, tsy ho ketraka. Ary anatin'izao sekolim-panasitranana izao dia aoka izy fanasitranana. Anatin'ny fiainam-panahy, ny aina, ny tontolon'ny fisaintsainana, fa ny vatana ihany koa. Tao amin'ny faritra marary ny tananao ankavanana dia hivavaka ao anao. Raha tsara indrindra amin'aran'i Jesosy, ririnina ny andro, mandroso ny taona, be dia be ny zavatra mifamoafao. Eo manosy mahaola ihany izany fa mihin'izay fa nidiakapoka ny aretanao, fanasitranao anay. Mihetsika mpinoa izay andro maraina araka ny teninao izao famantaranao arak'izay mino. Metra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako sitrahany ianao. Izay rehetra fanaintainana, fampahoriana, rofy, manjosy mianjady eo amin'ny fiainanao dia raisy ny fanasitranana, fahasalamana, fiainan'Andriamanitra, fiadanan'i Jesosy. Tsatra ny fampahoriana, verina amin'ny laoniny any anatinao. Verina amin'ny laoniny ny torimaso, verina amin'ny laoniny ny fisakafoanana, verina amin'ny laoniny ny hery sy tanjaka. Mahazaka ny zavatra rehetra ianao miaraka amin'ny Jesosy. Tononon' izany tanteraka ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ireo karazana fanahy manelingelina mampahory ihany koa dia tsy ambinina fa miala eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo fanahy mitady hisarika zavatra ny lasa, apitohana sy tsy ahatonga anao androso, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra tsy namboleny ray eo amin'ny fiainanao dia hongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra fanahy mitady hampahory ianao, tsy ahafahanao mandroso miaraka amin'ny Jesosy dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Ao fantarinao dia misaora Andriamanitra ny fona ray manontolo ny amin'ny fotoana andro maraina. Misaora azy fa nandray teny ianao, nanatrika fotoana ianao, nandray zava-panahy, namivangin'Andriamanitra tamin'ny toe-panahy, nandray fantsiana, nandray fahatakarana. Misaora azy fa atao anatin'ny vavaka nataonao teo dia efa nisy ny valiany androany. Misaora azy fa any ambadimbadika any Andriamanitra efa miasa satria manaiky ianao nokana fotoana mba hamboarina ny any anatinao. Misaotra raha eo, mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Maina mahazo ho toerana vetivety anao fanatintsika ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Fotoanantsika raha-pitso maraina mbola misy sekoly eto. Anasanantsika hianatra. Tsika moa tsy hoe mahay fa vonina foana ny hianatra. Satria misy ny dingana mbola tsy voafehy, tsy hay mampiatra azy dia ny sekolitsika mbola mitoy raha-pitso maraina manasanao mpitiavana hanatrika izany. Manarak'izay efa nisokatra tamin'ny larobia hariva teo ny sekoly biblika antsika na ny école biblique. Dia manasanao mpitiavana hanatrika an'izany fotoana izany eny amin'ny centre HVKL amin'ny roa sasany ka hatramin'ny telo sasany. Adiny iray ihany dia mitondra cahier stylo ianao na mitondra zavatra ahafahanao mandray satria mianatra. Manasa antsika satria tsy misy zavatra tsy afaka ho hazavaina mandritra ny fotoanan'ny sekoly fa any amin'ny fotoanan'ny sekoly biblika no misy kokoa ny fotoana ahafahana mianatra mahakasika ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra arak'izay voalaza ny teny. Izany hoe ao ambadiky ny école biblique io dia voafehinao ny Bibla. Voafehinao amin'ilay tiana tenenina dia ny hoe tsy hamita teny ianao eo am-pamakiana Baiboly ary tsy hamitaka ny hafa ianao amin'ny famakianao Baiboly. Fa ho fantatrao hoe izao ny tian'Andriamanitra ho tenenina, tsy mahazo mivoana amin'ireta na dia ohatran'ny tera ohatran'ny mahafinaritra. Mandeha zao Luka 5 ary dia nifenoan'i Jesosy aza ny rano ny aratin'i Petera dia tsy tokony ho izay no hitanao. Fa Petera nenkoka teo amin'i Jesosy sy Jesosy ny teny hoe manarà ary le trondro be dia be dia navelan'zareo teo. Misy angle tokony ho hitanao fa tsy le angle tianao fotsiny hoe feno ny arato rahalahy. Eny le arato feno navelan'zareo teo e. Izany hoe raha hivavaka izany hoe aoka ny aratonao ho feno dia ho avelantsika eto izany. Raha biblika ny resahana. Fa afaka iaina fahafenoana koa ianao fa tsy hoe tsy izay fa ohatr'izany le ianarantsika any dia manasa mpitiavana tonga ava raha renao hoe mba afaka ny anao an'izay fotoana izay ianao. Fa maninona ny any amin'ny centre? Izay ny programan'ny tompo. Fa maninona isika ny larobia hariva? Izay ny programan'ny tompo. Fa maninona ny amin'ny roa sasany? Satria izay ny programan'ny tompo. Mahavariana tsy raha toandro ao an-tranonao ilay école biblique. Fa ary alavitra be ary larobia hariva. Fanetretenanao ambadik'izay. Tian'Andriamanitra tsika iainga avy any amin'izay toerana misy antsika ho avy anketahitan'Andriamanitra sy hianatra. Tain'i Jesosy mitsangana dia tsofina rano ianao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Mandehana
ataon'Andriamanitra mety ny zavatra rehetra, mifanaraka amin'ny fetezany ao anatinao, amin'ny vokatry ny fanahy sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Mpandresy ianao aminaran'i Jesosy. Tsy ho raraka ianao, tsy ho lavo ianao, tsy ho reraka ianao. Herinandro tsara ty herinandro ty miaraka amin'ny Tompo. Mandehana fa izay ho ataonao dia eo ny fomba an'Andriamanitra sy ny fanampiany. Tain'i Jesosy ny fiainam-tokantranonao, ny fiainam-panahinao, izay rehetra mahakasika anao. Mandehana fa ny Tompo hanambina ny asan'ny tananao, ampiavaka anao amin'ny voninahitra, amin'ny fahatsarana. Tsy farana foana ho anao indray ty herinandro ty aminaran'i Jesosy. Ho arovana amin'ny fanahinao, ny ainao sy ny teranao, tsy hanatsiana fiavian'i Jesosy. Ary ho aminao anie ny fahasoavan'i Jesosy sy ny fitiavan'ny ray ary ny communion avy amin'ny fanahy masina. Tsy rery ianao. Izay olana mety misy io, vahan'Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy. Izay varavarana mikatony, na io sokafana na manokatra varavarana hafa ny Tompo. Izay rehetra mety heverina fahalalana tsy misokatra, ilay Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena sy nampiantana ny Jordana eo amin'ny fiainanao, hanokatra an'izay tokony hisokatra eo amin'ny fiainanao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa tahian'Andriamanitra ianao. Amen. Averenao ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Dia mihoatra lavitra noho ny fisiko. Feno ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainako. Feno ny fisian'Andriamanitra amin'ny fisaintsainako. Feno ny fisian'Andriamanitra ny vavako. Ny anaran'i Jesosy. Sy teka mafitsara ho an'ny Tompo. Tsara ho ny fahasoavana ary. Fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Amen. Tain'i Jesosy tolotolo.